Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha malala no era-banantsika tsirairay avy zay tonga eto androany a. Dia tonga indray ny fotoana zay rahantsika eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a. Dia ny Aki radio a, dia ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana, dia indrindra ny groupe zay maharesy zay miaraka aminay isan'andro isan'andro manototosa an'izao fandarana izao. Dia ny fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy. Dia matoky sy mino aho fa mahery tsara daholo indray tsika rehetra tonga eto a. Nefa raha ohatra ianao kivikivy a, dia mbola natao an'izany koa ity fandarana ity fampaherezantsika amin'izao androany a izao. Mialohan'ny atorontsika androany a, dia hihinana tenin'Andriamanitra ary dia atory amin'ny fiadanam-po amin'ny finaminan-tsaina, dia arika tontolo andro a mahafinaritra indray raha pitsy raha androany anao vao tonga eto a. Dia teteny aminao hoe aza mbola vadika aloha fa enoy aloha fa za mino fa tena misy hafatra manokana tian'Andriamanitra ho tenenanao ary misy raha ilan'ny tompo anao matoa ianao tonga eto a. Fa tsy kisendrasendra kory ihany ny atongavana eto ka dia tahiny tompo a hiaraka tsika amin'ny adiny resa samy mahery eo. Dia matoky sy mino aho fa tsy taka nidiranao teto a no ivoahanao eto a amin'ity androany ity. Dia arabaina manokana tsika rehetra zay niditra teto a. Ny niditra voalohany teto moa androany a, dia ranabavy ampianareo kely fa nitako niditra voalohany teto androany dia ranabavy Lina. Marina ve zay ranabavy Lina niditra voalohany teto a, ary ty zanay. Dia tonga soa ianao a, tahin'Andriamanitra manokana ny ranabavy Lina, fiadana tompo amintsika tsirairay avy. Dia Koda Leonia, Erika Raka nanaraka azy tao a, dia Tojo Mikael, dia Nael, dia Rodina, dia Tojo, dia mbola Nael ihany. Alléluia. Dia Rodina, Tsiry Amboaramiel, Marijo, dia Koda Leonia, Razana Monika, Aimé Manambotso. Tonga soa daholo tsika tsirairay avy a. Fity a, dia Iama, dia Ikadaka, dia Sandola, dia ao ihany koa Angela sy Mampionina, Fity, Rasoenina Natalie, Iama, Mama Valitina, Natalie, Niaina Mahensoa, Thierry Ralbenja, Soameva, côté camaradin'i Jesosy. Dia ao ihany koa i vitako ty koa anabavy Elisabeth, Azasika Patitsy, Haingony Irina, Erika, Elisa Tsiala, dia Elisabeth. Dia tonga soa daholo a, isika tsirairay avy a. Anabavy Lina niditra teo voalohany a. Tahiny tompo manokana anao ranabavy Lina, ary ty zanay zany Lina teneniko zany a, so tsy fantatrareo. Dia amboarantsika Maniko, dia ao ihany koa Nambintso, tonga soa koa i Mama Valitina, tonga soa daholo Andonina Suzelle. Dia faly aho mahita anareo a, Zina Teoda, tahiny Jesosy. Dia maherezatra ny hatrany a, isika rehetra maharetatra amin'ny farany. Ny fotoana iarahantsika eto a inoantsika hira, vavaka, toriteny, afamelabelarana ny toriteny, fa misy koa ny famotinana ny toriteny zay ho ataon'ny fity rehefa avy eo a, izay efa nataontsika ato anatin'ny fotoana vitsivitsy moa zay a. Famelohan'ny zavatra rehetra aloha dia andao aloha hivavaka isika. Ny amin'ny farantsika hivavaka ho an'ny firenena ihany, andao tsika hivavaka metraka zao fotoana zao mpiran-tanin'Andriamanitra. Andao pandrotsika nanavavisika Berta avy any Koweïty, izy a no hivavaka ho an'ny fanombohana. Milohan'izany aloha tahiny tompo ranabavy Geneviève sy ranabavy izay ihany ngamba mbola tsy voaravaka teo a, Zina Teoda efa narabaiko teo a. Andao ary a ampandrotsika ranabavitsika Berta hivavaka ho an'ny fandarana. Tahiny tompo ranabavy Berta. Amen. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo antsika rehetra hiara hivavaka isika hanombohantsika ny fotoana. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, mbola faly misaotra anao izahay. Misaotra Andriamanitra ho anontoko tantananao anay, ny vimbinanao anay, namakivaky ny vitany ny tontolo andro iny, ka natratra izao fotoana izay antsoany ny anaranao izao. Be ny ratsy izay nataonay rehetra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mifona eto anatrehana izay Jehovah Andriamanitra ary mamindrafo aminay. Tsy miafiny aminà tompo no iantsoany ny anarana amin'izao fotoana ankehitriny izao. Andeha hanatanteraka ny asa izay nampanorana ny mpanompona tsirairay avy. Mitondra ny hafatrany amin'ny alalan'ny toriteny filazany tsarana Jehovah Andriamanitra, ianao Andriamanitra ny ampiteny ny vavan'izany mpanomponao izany. Ary ny sabatra roa lela Jehovah Andriamanitra izay tsatoka ao anatin'ny fony ny fiantsakany amin'ny alalan'izao fandaharana radio izao androany. Tsy ho hisy no diso anjara Jesosy ary tena hifantoka
sy hankatoa ny teny izay ambara eto satria tsy ny teniny ihany fa ny teny avy aminao izany. Koa ny pastera izay mila belotra izany toriteny izany Jehovahandriamanitra dia ny herin'ny fanahy masinany miasa hanan-kely ahafahana hanatanteraka izany ny fitoriana ny teny avy aminao izany. Ary enganeko Tompo Andriamanitra ny teny izay haposoka ny amin'ny mpanomponao androany tena hankatoa mandrakarivo ary tsy ho lalidalovina ihany ny sofiny mpiaina fa tena hanana sofina hankatoa ny teninao. Ary ny fiderana izay hasandatra Jehovahandriamanitra dia fanomezany ny voninahitra eo anatrehanao satria ianala Andriamanitra ny avondrindra. Ary ny hivakoka ny firenena izay hasandatra Jehovahandriamanitra dia hipakany amin'ny firenena izany. Ary toerin'ny fanahy masina koa Tompo esorony ary mehery ary indrindrandrindra ny ranomasina handrafitra izao fandaharana izao ny fitaovana rehetrarehetra ndesina manatanteraka ny fandaharana Jesosy dia matoky ny fanatrehana feno tsy ho tapatapoka izany fa ny herin'ny fanahy masina no entina hanatanteraka izany rehetra izany. Apetraka feno ampelatananao izany vakoka izany koa raisy Jehovahandriamanitra ho voninahitra ny anaranao masina. Halleluja. Amen. Bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs. Je vais aujourd'hui vous faire le résumé en français du premier sermon de Sœur Kadaka Malala du lundi 1er novembre 2021. Et félicitations, Sœur Kadaka, pour ce sermon car ça a été une réussite. Et je remercie Frère Touz Michael pour son résumé en malgache que j'ai pu traduire. Le verset que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Matthieu chapitre 9, versets 27 à 30. Matthieu chapitre 9, versets 27 à 30. Voici les écritures en italique, au nom de Jésus. Diverses guérisons. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Alléluia. Dans la vie chrétienne, la foi est très très importante, quoi qu'on fasse. Si on demande à Dieu, par exemple, de sortir de prison, même si on jeûne, même si on demande à un pasteur de prier pour nous, mais qu'on n'a pas la foi, ce qu'on va demander ne va pas se réaliser. Jésus a dit aux aveugles qu'il vous soit fait selon votre foi. Et puisque les aveugles ont cru, ils ont été guéris. C'est seulement ce que tu vas croire qui va se réaliser. Les aveugles, ils ont appelé Jésus pour pouvoir être guéris. Ils lui ont dit « Aie pitié de nous ». Et ce qu'ils ont dit, c'était une très bonne chose. Le plus important pour toi, ce n'est pas la bénédiction de Dieu, mais son pardon. Le plus important, c'est toi qui reviens à lui. C'est toi qui décides d'arrêter de pécher. Et donc, les aveugles, ils ont appelé Jésus, mais ils n'ont pas fait que ça. Ils l'ont aussi suivi. Et ça aussi, c'est très important. Si toi, tu l'appelles, si toi, tu demandes à un pasteur de prier pour toi, mais que tu ne t'approches pas de Jésus, que tu ne viens pas auprès de lui, Jésus ne va pas pouvoir te parler. Mais si tu viens t'approcher de Jésus, c'est là qu'il va te poser la question, est-ce que tu crois que je puisse faire cela? Si Jésus te pose cette question, est-ce que tu répondras comme ces aveugles? Est-ce que tu lui diras aussi oui? Pour pouvoir avoir ce que tu demandes, il faut avoir la foi. Et c'est ça la 3e étape, la plus importante pour pouvoir avoir ce que tu demandes. Voilà comment fonctionne la foi. Pasteur Radja Kutsalam nous a fait un petit témoignage. Un jour, il était dans un bus, et puis un homme était subitement inconscient, et on voyait ses veines et tout. Et toutes les personnes qui étaient dans le bus, ils ont paniqué, ils ont appelé les secours. Mais pasteur, lui, il avait la foi. Il avait la foi qu'il était là pour une raison. Et donc, il a imposé les mains à la personne. Il a prié pour cet homme. Et il est guéri. Alléluia! On n'avait plus besoin des secours. Frère Touz aussi nous a fait un témoignage. Il était malade un jour.
et il avait le nez bouché. Mais il avait la foi. Il avait la foi que si il reniflait la Bible 3 fois, il serait guéri. Et donc il l'a fait. Il a reniflé 1 fois, 2 fois, puis 3 fois, et il a été guéri. Alléluia! Il n'est pas écrit dans la Bible que si on renifle la Bible 3 fois, on serait guéri et notre nez sera débouché. Comme par exemple aussi la femme qui a juste touché le vêtement de Jésus et qui a été guérie. Il n'est pas écrit dans la Bible que si on touche juste le vêtement de Jésus, on serait guéri. Mais elle a été guérie par la foi. Jésus a dit dans Jean chapitre 11 verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Toi, peut-être que il y a longtemps, tu as demandé quelque chose, mais que tu ne l'as jamais reçu parce que tu n'y as tout simplement pas cru. Eh bien, maintenant, à partir de maintenant, crois que tu l'auras, et ça va se réaliser. Alléluia! Voilà pour le résumé en français du sermon du lundi 1er novembre 2021. Que Dieu vous bénisse.
Alleloia. Izy raha tsika an'Andriamanitra zany iry zany a mandalo daholo ny zavatra rehetra ry havana malala. Aza mieritreritra ny hijanona eto a fa mandalo daholo ny zavatra rehetra. Ary rehefa misy fotoana mijery an'ireny ohatra hoe mpilalao sarimihetsika tena hoe nananana naizy azy taloha reny na olo malaza taloha dia mahita azy amin'izao izy rehefa le antitra iny dia tena hoy izy ianao hoe tena mandalo zao fiainana izao a fa anao manomana ny mandrakizay. Halleloia. Dia ho tahin'ny tompony antsika tsirairay avy a misaotra betsaka ny Anababert nivavaka matsiro teo a dia misaotra ny fitihany koa tamin'ny famitinana tamin'ny teny frantsay. Tena ilayntsika ireny a. Misy olona eto zao a zanakitsika eto mety tsy mahazo teny gasy dia fa mba manomboka azo zao zavatra resahantsika eto. Inona ary zavatra tenenitsika eto ny amin'ny toroteny. Misy vahiny koa nefa mihaino antsika eto. Ary eto koa dia milaza amintsika fa tsy ho ela dia hisy ihany koa fandarana vaovao hisokatra eto amin'ny fandarantsika eto a izay famitinana ny tenin'Andriamanitra, famitinana ny fandarantsika na ny sabato ohatrany ataon'ny lalatoro zany a dia famitinana amin'ny teny frantsay ataon'ny fity izay henointsika ato anatin'ny fandarana satria eto amin'ilay veto ny olona mety tsy dia mahazo ny teny gasy fa tsy teny frantsay fa ho avy koa tsy ho ela ny famitinana ny fandarantsika amin'ny teny anglisy a izay ho ataony ranabavitsika Angela io avy any Chine. Izy no andraikitra n'izay fandarana izay famitinana amin'ny teny anglisy a izay apetrakitsika amin'ny tompo ahetsika mavaka izy mba hafitany hanomboka an'izay farak'izay haingana fa efa tena dodina dia dodina tokoa izy a androso amin'ny asan'Andriamanitra ary rariny ary za tena mampahery anareo mihitsy hoe mandrosoa amin'ny asan'Andriamanitra fa tena io no ahafahana mitahiry antsika tsirairay avy anaty firehetana. Dia hisy fandarana hisokatra vaovao indray zany hoe teny famitinana amin'ny teny anglisy dia vitantsika eo ihany moa izy rehefa vonona rehefa andeha eo dia hitanareo ihany eto amin'ny miran'ny akiradio eto fa ho vitantsika eo na ny anarana na inona fa ranabavitsika Angela io no hitondra an'izay famitinana amin'ny teny anglisy. Fa tena marina tokoa zaho zao eto manana ami nigeriana ry zareo dia misy ihany koa iza koa misy firenena afrikana zay miteny anglisy dia namako eto ry zareo dia mba faly koa zao ry zareo mba misy famitinana amin'ny teny anglisy dia tsika mbavaka ny anabavitsika Angela io ary isaorana azy ny fanoloran-tena hanao an'izany asan'Andriamanitra zany fa zavatra ngeza be zany dia ho tahin'ny tompony ranabavy Angela io dia mahavitasoa ianao an'izay asan'Andriamanitra izay ataonao izay. Androantsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny anabavitsika Rodine no hitontsika anatin'ny tenin'Andriamanitra zany Rodine Vanekoety dia tonga sokolo nareo izay mbola mety tsy voarabako Marie Jo efa narabeko teo fandresena fitiavana Emelovely fandresena fitiavana any angamba mbola tsy narabeko teo eny ary misy anankiray vaovao zay koa narabainareo teo izy anaran'izy teo na tenaina sa izy teo lantony irina tonga soa dia ary Maniko mahiteny gasy dia azo ny tiany soa mivatenaina dia moi non plus izy sady tsy mahiteny gasy sy mahiteny teny anglisy
ok eny ary daholo tsika hitra amin'ny tenin'andriamanitra avy hatrany a de tahiny tompo fifirabo sa ela be tsy hita teto a fa de faly ndray mahitanao a tsy vavoeto akory zany fifirabo zany fa efa paketo izy taloha Glory Cooper Brittany tonga soa ihany koa ianao ohatry ny fitako teto koa zany anarana zany a de zay ary noela fa hiditra avy hatranintsika amin'ny tenin'andriamanitra zay entiny anabavitsika ranabavitsika Rodina no hitondratsika anatin'izay tenin'andriamanitra zay amin'ity androany ity de mahere za ranabavy Rodina de menanao ny fitenenana avy hatrany a de tahiny tompo a ranabavy a Rodina avetsika miveriny tany a mifamelabelarana teny miaraka amiko a vita ny toroteny ranabavitsika Rodina tahiny tompo a ranabavy Rodina faly miarahaba ho an'ny pastera ny tenako ary faly koa miarahaba ho antsika rehetra zay mpanaraka izao fandaharana vaovaka fiambinina izao de tena faly ny tenako mahita tsika zay tonga eto amin'izao anio izao de ampifaliana hampitiavana izarako ny sitrapon'Andriamanitra amintsika androany izao ny tenin'Andriamanitra zay resintsika eto de resiny debolonao zay hitantsika any amin'ny Salamo 7:30 resintsika amin'ny andininy 5 de faranantsika amin'ny andininy 7 Salamo 7:30 resintsika amin'ny andininy 5 de faranantsika amin'ny andininy 7 raha ny arana hita ivakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandy Salamo abdio ny tsy faharetan'ny fanambinan'ny ratsy fanahy ary ny fahatezan'ny fitayana azy ny tsara fanahy de vakintsika amin'ny andininy 5 ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matikia azy fa ataony tanteraka ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy ary ny rariny ho anao tahaka ny mitavovonona miantombelona tsara ny andry an'i Jehova ianao ka manantena azy aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao sendratsy mitsahara amin'ny fahatezerana ary mahafiza ny fahavonirana oka tsy hiresitry ny fahatezeranao fa ratsy no iafarany izany fa ny mpanao ratsy ho fongorana ary izay miandry an'i Jehova no handova ny tany. Halleluja, amen. Iny moa ny tenin'Andriamanitra zay tonga amintsika eto androany zao ry ava-malala. Eto moa ny tenin'Andriamanitra magnanitra atsika mila magnanky ny tenantsika eo aminy. Ankino amin'ny Jehova ny lalanao izy matikia azy. Mila atsika zany isika moa ry ava-malala mila miankiny amin'izany Andriamanitra izany, mila mianky amin'izany Jesosy izany, mila mianky amin'izany Jehova izany. Raha misy fikasana zay tiantsika hatao de mila ankinitsika aminazy de izy no hanatanteraka zay fikasana zay tianao hatao iny. Na misy tany zay tiantsika haleha ry ava-malala, na eza tany zay alehanao, na eza de ankino aminazy de izy no hanatanteraka izany. Matokia azy ry ava-malala, atokiso izy. Raha misy zavatra tiana angatahnao aminy, raha mbola tsy tonga eo amintsika izany, de ankino aminazy ho tanterahiny eo amintsika izany zay fikasana zay ataontsika izany. Ary atsika zany ava-malala rehefa hivoaka trano zay misy atsika de mila ankinitsika aminazy mba rehefa mandeha atsika satria atsika amin'izao fotoana izao de mandalo lalan-tsarotra, mandalo fiainan-tsarotra ary maro zavatra zay miseho eo amintsika eny amin'ny lalana iny mba tsy ho tonga atsika ho tafintohina, tsy ho tonga atsika ho lavo amin'iny lalana zay alehantsika iny fa Jehova no mitantana atsika, miaro atsika amin'ny tany rehetra zay alehantsika iny. Ary izy hanatanteraka zay dia atantsika iny mba tsy ho azo fahavalo zay hanafika atsika amin'izany alehantsika izany.
andrindra fanompoantsika an'Andriamanitra zao mila ankinitsika aminazy isanandro mba atsika hizotra tsara amin'izany fanarahantsika dia azy zany, mba tsy ho tonga atsika hafiembotra, mba tsy ho tonga atsika ho lavo amin'izany lalana zay alehantsika izany. Satria raha ny lalana riava malala de misy ny tsara, misy ny ratsy. Mety atsika riava malala mandalo lalan-tsato, lasa malambotra ziny, raha tsy mitandrina atsika amin'iziny de mety ho lavo. Mandalo lalana ratsy mety misy vatovato ziny, raha tsy mitandrina atsika mety ho vostohiny de lasa maratra zay ny tenantsika. Ataka zay koa ny tenantsika amin'izao fotoana izao. Raha tsy mitandrina atsika, raha tsy ankinitsika amin'Andriamanitra de lasa tafintoviny zany io ilay fontsika ao anatintsika, raha miharo amin'ny fahavalo izay manenjika atsika isika. Satria ny devoly de tena mitady zavatra hanafintoviny atsika, mitady zavatra handavoatsika amin'ny fanarahantsika dian'Andriamanitra. Fa mila ankinitsika aminazy isanandro izany lalana izay alehantsika mandra-pahavian'izany Jesosy Kristy ho tonga eto handray atsika, hanafika atsika eto de mila mianky aminazy mandrakariva atsika, apetraka atsika aminazy isanandro ny andro rehetra zay ianantsika. Mety sendra atsika riava malala miharo amin'olo izay manisy ratsy atsika, lasa magnino atsika, lasa tezitra aminy atsika, lasa tafintohiny agny atsika, tafanao zay zavatra tsy tokony hatao raha manaraka ny sitrapon'Andriamanitra atsika, de lasa tsy ndray atsika, lasa tafanao zay tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Raha mitoetra ao am-pontsika ny tenin'Andriamanitra, mitoetra ao am-pontsika ny sitrapony, de afaka atsika hitandriny regny zavatra izay tokony hisedra eo amintsika regny. Satria Andriamanitra miteny amintsika hoe izy no hiaro atsika. Izy hiaro atsika amin'ny ratsy rehetra, ary izy koa hiaro amin'ny fanahintsika io. Izy miaro atsika raha misy zavatra zay hanafintoniny atsika amin'ny lalana zay alehantsika io, de afaka izy manampita le teniny ao am-pontsika, de afaka atsika zay hitandriny izy igny, tsy hanisy ratsy amin'izay fahavalo zay manenjika atsika isika. Ary izy koa hiaro atsika na miditra atsika, ary na mivoaka atsika mandrakizay hiarovan'Andriamanitra atsika, satria zanany atsika, de izy no manana andidy sy andraikitra amintsika isanandro. Fa raha tsy manankiny aminazy atsika de lasa tafintohiny atsika. Andrindra atsika kristianina no omen'Andriamanitra zany teny zany, satria no tsy kristianina tsy afaka handeha hanapetraka ny tenany eo amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra zany mananitra atsika izay voafidy, izay olo izay efa nifidiny, de tiany tsy mba hariny, tsy havelana hangozihozy ny tombotoetsika mandeha iny, fa hahery mandrakariva atsika amin'ny fanompoantsika izany Andriamanitra izany. Na asantsika riava malala mendriky apetraka atsika eo aminy, satria misy fotoana anankiray zay zahay rehefa niasa zahay riava malala, de nanasa zavatra gezabe zay zahay rehefa nanasa zavatra io zahay de niteny le patronay hoe haintogno rô afaka izy rehefa voasasa izy zavatra ataonare io izy haintogno afaka izy. De nataonay izy voasasa zavatra io de nahantony zavatra riava malala tsy tonga, nahantony tsy ho tonga, kanefa riava malala efa nankininy tamin'Andriamanitra rehefa ndiasa zay de tonga lay zanany nagnampy anay, nagnantony io zavatra izay nisasanay mavesitra be io, de nantazy zahay izy, de vita soamantsara ny asa zay nataonay. De Andriamanitra riava malala tsy hamela atsika irery izy, afaka magnampy atsika amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika, raha tegna manompo azy atsika, raha manaradia azy atsika, ary tsy mivily lalana amin'ny ratsy atsika, de afaka izy hanampy atsika. Satria hoy izy ny teniny hoe sambotra afaka izy zay
sambotra avika izy izay olona manan-kery avy aminao avika izy ao ambon'ny lalany. Raha mahery itsika mifanarahantsika dian'Andriamanitra dia tsy afaka ao ambontsika zany lalana izay omeny antsika, tsy afaka mivily amin'ny lalana ratsy atsika fa manaraka izay lalana ampomboan'ny Andriamanitra zany, ary izy hampombo atsika amin'ny lalana tsara koa izy. Eto amin'izay misy tenin'Andriamanitra izay ry hava-malala any amin'ny Kolesianina 2:7-10 izay manambara hoe ary na inona no ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany ka misaora Andriamanitra iray amin'ny alalany. Na ino ny zavatra ataontsika na ao amin'ny teny na ao amin'ny asa dia mila ankinitsika amin'Andriamanitra, atantsika amin'ny anarana Jesosy, atantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izay tompontsika no anaovantsika azy, fa tsy hoe sitrapontsika ihany no atantsika dia mila sitrapon'Andriamanitra. Aoka ny sitraponao no atako izy dia mila sitrapony no atantsika fa tsy sitrapontsika ihany. Raha sitrapontsika ihany no atantsika mety tafivily amin'ny lalana ratsy atsika amin'izany zavatra zany, dia mila ankinitsika aminazy ny tenantsika mba tsy tonga atsika ho tafindorina na ho lavo amin'ny lalana izay alehantsika, afaka miaroantsika izy, afaka mamonjy antsika izy. Dia eto izy manambara amintsika amin'ny 9 fa ny mpanao ratsy afaka izy ho fongorina ary izay miandry an'i Jehovah afaka izy handovany tany. Raha manana ratsy ampanahy atsika ry hava-malala hifongotra hiala amin'ity tany ity isika, ary ny olo miandry an'i Jehovah zany manao tsara ry hava-malala, tsy hita izany faharatsiana zany fa ahita fiadanana atsika, ahita fahasambarana ary ahita fifaliana atsika. Mila miravoravo amin'Andriamanitra atsika, mila mifalifaly aminy atsika na mandalo lalan-tsarotra na mandalo lalana mora aza, dia mila manana izany atsika, dia ankino amin'ny Jehovah ny lalanao dia hatany ho tanteraka zay rehetra zay kasainao ry hava-malala, dia azo matahatra makio azy dia hamonjy atsika izy. Iny ny tenin'Andriamanitra izay resintsika eto dia mahereza matanjaha fahombanao Andriamanitra. Haleluya, amen. Haleluya. Isaorantsika Andriamanitra amin'izany teny nomeny andranabavintsika rodiny zany. Isaorantsika nambavy rodinina fa zava-dehibe zany toriteny zany, ary misaotra azy tsika minao fanampaheranao zany toriteny zany. Dia Andriamanitra ny hamaly fitenao raha nambavy rodinina, dia fantatra fa nisy fotoana lany tao, nisy hery lany tao, nisy torimaso ny aretana tao, dia Andriamanitra nonitra an'izany amin'ny fomba izay tsy takatry ny saintsika tsirairay avy. Dia ho tahiny tompony raha nambavy rodinina, dia misandraha tamin'ny ambony indrindra ary ho ataon'Andriamanitra solobavany foana ny ianao, ho tahiny foana amin'izay rehetra lehanao, dia ho tsarovan'Andriamanitra izany asa mahafinaritra nataonao androany zany. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa izay misaotra azy, nareo misaotra azy mankasitraka azy io dia mampahery azy, dia mahatonga anazy mbola androzy bebe kokoa indray ny ao aorianao, ka dia mankasitraka ka dia mitombo, tena mitombo ny anabavintsika, ary isaorantsika n'Andriamanitra zany. Mahereza raha nambavy rodinina. Tahiny tompo ihany koa isika izay mbola tsy narabaiko, Sandola, i Cotre, Preta, Iaina, ny Aina, na i Aina Eliana miary ny Aina, na i ny Aina Mahenisoa samy Aina daholo zany Roli, Anisa, dia ao ihany koa i Rina Rodriguez koa, Fanindra Zafindramanana, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra, dia mahereza daholo. Haleluya. Salamo fa 7:30 andininy fa 5 ka hatramin'ny fa 9 no ny vakiny. Izay salamo nataon'i Davida moa izy ity, fa ny fatohantsika kosa androany dia ao amin'ilay andininy fa 5 manao hoe ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Haleluya. Ny andininy fa 5. Fa ny andininy fa 4 koa anisan'ny ny vakiny teo ihany koa, teneny teo ihany koa hoe miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia menanao izay rininy fonao,
alleloia mifalia amy Jehova mifalia manana any Jehova de mifalia ao aminy ny antom-pifalinao ataovy eo amy Jehova centre eo amy Jehova ny fifalinao fa omeny anao zay riny fonao alleloia mifalia amin'Andriamanitra ianao aza mifamiravoravo amy Jehova zany iravoravo mihitsy ny Jehova iravoravonao no manana azy raha faly ianao de ao aminy tena hoe manana fifaliana de iravoravo ifalio fa zava-dehibe ny fananantsika an'Andriamanitra alleloia ankino amy Jehova ny lalanao ary matokia azy fa ataony tanteraka iteny misy koa moa ny averina amin'ny obolana any raha vakitsika ny obolana toko fahaenina ambin'ny folo teny ambiny fa telo izy amy tena hoe ankino amy Jehova ny asanao de ho lavo rary izay ataonao alleloia zavatra zany rehefa kinina amy Jehova de lavo rary avokoa io ankino amy Jehova ny lalanao ary matokia azy fa ataony tanteraka rehefa nankininao taminy de mila matoky ianao ny olona manakina ny fiainany amy Jehova zany de matoky zay tany tondran'Andriamanitra azy raha ohatra ianao hoe mamboatra ny fiarakodianao amboarin'ny mécanicien kanefa ianao eo foana tsy mitombona mihitsy ianao mijery an'izy tsy matoky ianao zany de azo atao an'izay Andriamanitra ambony zavatra rehetra mahay rehefa apetraka amin'Andriamanitra ny fiainanao de aza manana fanahina ntsony fa ny spesialite an'Andriamanitra de mitondra fiainan'olona lay ratsy any amin'ny tena hoe tena toerana tena ratsy mitondra an'iny makany amin'ny toerana tena tsara ninon'inona lalovan'iny de zao fotsiny atao avatsanao tsy maintsy entin'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarana ny fiainanao de atolory azy fotsiny de anjarany ny sisa ary ny tsy matafita ny olona eo amin'ny fiainana de tsy manakina ny fiainany tsy manakina ny lalany amy Jehova misy olona manana projet be dehibe fa tsisy tonga hatramin'ny farany manana vinavina sy faniriana fa tsy mety tonga hatramin'ny farany ny antony de tsotra ihany tsy napetraka tsy nankinina tamin'i Jehova izay zavatra zay de tsy tanteraka ary sady tsy nametraka an'izy tamin'i Jehova ny tsy natoky azy de tsy tanteraka izany zavatra izany androany tsika tena hoe hianatra metraka ny fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra indray raha tiatsika zany ny fiainantsika ho tanteraka io zavatra niritsika io ho tanteraka io zavatra konokonontsika io ho todi-soatra amin'ny farany de andaontsika anakina an'izany zavatra zany amin'Andriamanitra zany hoe mahazava-dehibe ny tsodrano ny fitondranam-bavaka de tena zava-dehibe ninona zavatra ataonao ny fanakinanao an'ny fomba fanakinanao ny lalanao amy Jehova de apetraka aminazy vitinao am-bavaka tsofina rano ohatra hoe ny tena Andriamanitra de milaza fa miasa foana ny mpanao trano raha tsy Jehova no miasa raha tsy Jehova no manao ny trano de miasa foana ny mpanao ny trano rehefa anao trano ianao de akinao amy Jehova eto am-bavaka tsofina rano ninon'inona zavatra ataonao andeha na de atoky hoe andeha ary ianao hiainga ao atokantrano any am-piasana de akinao amy Jehova ny lalanao aza mba mivoaka ny trano zany raha tsy mivavaka metraka ny fiainanao lalanao eo am-pelatan'Andriamanitra ry avana e Jesosy mifoza anao rapitso de vao mifoa anao de zao apetrao amy Jehova ny lalanao tontolo andro ny asanao fa ho tanteraka io alleloia ny tsy mahatonga ny fiainan'ny olona ho tanteraka ny tsy mahatanteraka ny zavatra zay ataontsika de tsotra fotsiny tsy napetraka tamin'Andriamanitra firy zay no zavatra tanjonao latsaka tany anaty rano tanteraka tena hoe levina tanteraka satria nanina de manao jery fa tsy nankininao tamin'i Jehova iny fa raha nankininao tamin'i Jehova iny tsotriny io efa tafavoaka io ohatr'izay raha nankininao tamin'i Jehova ary zay ny zavatra tiako anentanana antsika am'ty androany ty manao hoe Jesosy de niteny hoe iza moa izy n'olona anao tilikambo izy anao tilikambo ka tsy mipetraka aloha izy
de mandinika de mihevitra zay olany amin'ny fanaovana any zany fa so de na mavitana sy mavitany eo ampiratana zany mipetraka zany ngeravana mipetraka tiany Jesosy tenena ngeto ravana de zao hoe mametraka ny zavatra eo ampiratann'Andriamanitra. Aleluia. Ny zavatra ataonao aza mitoky am'leo an-tananao ianao fa akino amin'ny Jehova foana, akino amin'ny Jehova. Nareo mpanao asa tananareo akino amin'ny Jehova ny asanareo. Za rehefa hiainga andeha asa de reto tanako reto kotra tety tompo tahio reto tanako reto. Haleloia. Tahio reto tanako reto ataovy tahaka ny tanan'i Josefa. Haleloia. Ny tanan'i Josefa ray na zay nikitiany tanany dia ambinina avokoa ary tena nety avokoa ary tena misy fanambinana ny tanan'i Josefa no ambininaandriamanitra. Akino amin'ny Jehova ny tananao, akino amin'ny Jehova ny fianaranareo raiky izy raha hianatra nareo, akino amin'ny Jehova. Haleloia. Akino amin'ny Jehova ny asanao ry dada. Aza miankina hoe fa hainao io efa tsisy ohatranao raha hanao an'io fa akino raha tianao ho tanteraka inga afaka vita fa tsy voatery ho tanteraka zany tena tody soatra amin'ny farany tena vita tsara tanteraka le zavatra nirina le zavatra tiana tongavana. Mariazy nareo raiky izy zany mariazy tsy entinambavaka zany tsy tsofina rano tena aza manao aza miditra am'izany tsofo rano tena tenako anareo mihitsy ny ara-panjakana ataon'olona tsy ataon'olona sangisangy ny soratra ny amin'ny firaisana fa ny fitsofany rano ny tokantrano ataon'olona sangisangy fa za tena teteny aminareo iny azambaniny fa raha tianareo ho tanteraka de akino amin'ny Jehova ny lalanao, akino hoe tia Andriamanitra apetrako aminao ndrety. Fa izy fotoana tantaranareo teto ny rangahy mpivady zay izay tena nahavariana nay mihitsy ny fiainan'izany olona zany ary tsy mety fay fa zay manompo sampy de makany amin'ny manana dadalabe reo dadilahy ny fiantsony azy fa reo oloreo mahatoky manana taxi borosy de andeha hitondra olona andeha hiainga ny taxi borosy de mihazakazaka tsy adio mihazakazaka any amin'ny dadilahy de mite eo dadilahy eo mba elo avy lalana zay fa andeha de izy koa dadilahy ndana miaraka aminareo any fa accident mahatsiravo natao aloha tao nahamono olona io taxi borosy io tena lany vola tany amin'ny fitsaransaiky ny giadra le rahalahy satria naninona tsy tanteraka izy satria nakinina tamin'ny dadilahy ngamo dadilahy ry avana maninona fa ny teny eto de zao ankino amin'ny Jehova ny lalanao. Jehova no mahavita, Jehova no mahavita an'io tsy dadilahy. Fa zany olo zany tena teneko anao misy an'izany hoe manokatra anona zareo manokatra miompy akoho poulet de chair reny de nasena nitsofon'le dadilahy rano dadilahy tsofo rano mba ho ambininy reto ho avy any aho izy dadilahy fa nisy orambe ry havana fa tena difotry ny rano to daholo le akoho efa mana rivorivony maimbo teo tanàna mbola mitorian'ny fokotany manamomba ny tontolo iainana satria fatina akoho firy tsy azony tsy voary tao anatin'ny fotoana fohy maimbo tao potika tena tsisy ny raisiny. Zany ny amin'ny zavatra rehefa apetraka amin'ny dadilahy, zany ny zavatra rehefa akinina amin'ny dadarabe ry havana fa raha tianao akinonao amin'ny Jehova, akino amin'ny Jehova. Aleloia. Amen. Akino amin'ny Jehova ny asanao. Ny zavatra izy ataonao izy le kolosianina zavatra izy ataonareo izy na amin'ny teny na amin'ny asa de ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Zava-dehibe avy ny manao zavatra amin'ny anaran'i Jesosy io za de eo ambavako foana zany zay zavatra rehetra ataoko
na ikapoka fantsika ray a de tena teneniko amin'ny anaran'i Jesosy so any amin'ny tanako a zavatra rehetra ataonao akino amin'ny Jehova tianao ho tanteraka ny zavatra rehetra ataonao io misy olona eto manana projet mety misy olona eto hanokatra société ary avana akino amin'ny Jehova fa ataony tanteraka hoe mahatokia koa azy alleloia mahatokia azy de ve ny olona hoe andehandevina de miantso mpanandro aza miantso an'izany akino amin'ny Jehova ny lalanao na ho aiza ianao na ho aiza akino amin'ny Jehova de mahatokia azy aza tondrahana ataoko izany ny pneu mba tsy ho vaky voame iny mifotetaka iny fa akino amin'ny Jehova alleloia hainao hoe zany hoe akinona amin'ny Jehova ny zavatra anankiray hatramin'ny zavatra rehetra kely eo amin'ny fiainanao tenteneniko anao fa akino amin'ny Jehova reo fiainanao tokantramonao reo fa na vilia iray aza tsy vaky eo amen satria zany ny atao hoe manakina rehefa manakina de atankinina tanteraka amen betsaka ny olona ohatr'izany eto e misy olona manao trano eto a eloavana tsodrano miazakazaka ny asa alleloia satria manina nakinina amin'ny Jehova tianao ho tanteraka zany ny zavatra ataonao raha tianao zany a io zavatra mba hatomboka reo mivady da reo menakavy eo ho tonga hatramin'ny farany de akino amin'ny Jehova io alleloia ivavao atoloha reo tanin'Andriamanitra aza miankina amin'ny fahaizanao zany hoe aiko fa na ny zavatra tsy hainao na ny zavatra hainao variana ho any olona mpiara-miasa tamiko taloha za ho misy fotoana mba mahay mamboatra kely ordinateur reny ny asako de zahako miforme namana misy namana reny de formeko etiko miaraka amiko de ampianariko an'le asa de hoy izy le zandry kely anankiray netiko zay Sokrata tena sérieux ve anao ty e satria zay a efa miaraka amiko hitanareo le entana rehetrarehetra zany maraina miainga de maka entanao amin'ny dépôt zay de maka pièce-na ordinateur be dia be de voazo hoe de ivavahako aloha alleloia Jesosy a reto pièce reto a rakovako amin'ny ranonao reto amin'ny anaranao reto mandeha satria misy fotoantsika ny ordinateur antsika ireny maty carte mère de carte mère io a vaovao fa mbola tsy mandeha ihany koa fa hatrany am-potony de efa misy défaut fa misy zavatra tsy mety de lany andro be mihitsy anao hoe manolo carte mère ray zany ianao nefa le apetako eo koa mbola tsy mety ihany koa de lany andro ianao tena etiko mba miditra zay a miditra amin'ny client zay mamboatra zavatra misy fotoana ange mamboatra ordinateur io misy zavatra mora kely amin'io mamboatra an'io manolo écran zany misy vetivety kely zany 10 minitra io 20 minitra io de efa vovosolo mora zavatra fatao ao anatin'ny tao hoe fa na io ary no isonsoloana de mivavaka Jesosy a mipetrako aminao satria tadeva mipika kely fotsiny koa ny tananao de simba io a zavatra tena saripady kely daholo ny ao anatin'io fa ry havana tena gaga le zandry kely hoe zany hoe de ivavahana nefa za mampianatra anazy manao an'izy a matoa mba mampianatra de fa mba mahay kely ihany aza fa tsy ary havana tena teneniko anao fa na zavatra hainao indrindra eo amin'ny fiainana izy tsy maminankanina fa teneniko anao fa na vavaka amin'ny sakafo ary ataovy aza dinonao mametraka ankino amin'izao fa na ny sakafo hoaninao azy ianao mbola sy hita olona kenda za hoa nanabavitra hoe kenda ny trondro a kenda ny taolatrondro fa eo am-pisakafoanana andro lahady hoe zay tamin'izany zay mbola kely kenda ny taolatrondro fa tonga de tany amin'ny urgence any amin'ny HGR mihitsy kenda ny taolatrondro tsy vitany hoe domiaranoatra ntsony zany efa tonga de oui netina any amin'ny HGR kenda ny taolatrondro de any vao hitanao vao tsapo anao zany hoe tena hoe mila akinina amin'ny Jehova
na de finanankanina azy ho miasa ve amina de tsy akinina am' Jehova. Alleloia. Akina am' Jehova ny lalanao de ataony tanteraka de matokia azy fa ataony tanteraka. Alleloia. Nareo zao ranabavy lovely manao sakafo, akino am' Jehova na mikapoka an'io patina gâteau io akino am' Jehova. Nareo efa mbola tratra am'izao mbola misy an'le manao mayonnaise de mivadiky reny. Zay taloha manao mayonnaise de misy fotoana mivadiky. Mivadika le mayonnaise tadidiko zay tambola kely sy manao mayonnaise de mivadika le mayonnaise. Fa akina am' Jehova. Alleloia. De zay nge fa teniko anareo fa tratran'izany aho zay sy ny cousin ako nanao gâteau. Manao gâteau io zay ranabavy lovely sy zay rehetra mahay manao gâteau ato. Fa tena tsy nakinina tam' Jehova. Fa teneniko anao fa tena ny menaka ny adinony nanisy azy. Efa vita le paty bolongany be vao adino io menaka fa adino nandrotsaka azy. Fa tsy hitanao zay rovana an'iny menaka iny ataonao ao ahoany, atsindronao ao amin'ny seraingany anatiny any ve sa goahana de inona ny azo atao amin'iny fa gâteau tsisy menaka zany. Fa hatramin'ny zavatra kely akino am' Jehova. Tokantrano akino am' Jehova. Aza hoe matoky ny zavatra eny am-pelatananao sy anananao ianao, fa raha tianao lavorary ny dia de akino am' Jehova. Alleloia. Hotahiny tompo anie tsika rehetrarehetra. Za mino fa te ho tanteraka daholo ny zavatra tiantsika atao. Ary na misy ary zavatra nataonao taloha, araraka tany zany. Alaivo iny. Ndao apetraka am' Jehova. Ndao apetraka amin'Andriamanitra. Ndao averina akinina amin'Andriamanitra. Hitanareo reny le trano misy ohatra hoe mila manao trano de tsy vita hatramin'ny farany reny de lasa olo eo le trano sy ny sisa. Ary reny tsy nakinina tam' Jehova reny. Fa raha nakinina tam' Jehova reny tonga hatramin'ny farany. Alleloia. Fa raha ianao ndray maka an'ireny sy mividy an'ireny de andany, averenao akino am' Jehova vitanao vetivety io. Alleloia. Midiry havana ny diantsika. De tena teneniko anao mihitsiny hoe lavitra ny lalana ary mila akinina am' Jehova. Io lalantsika fahasalamantsika io io fiainantsika io de tena hoe tsy vitantsika io raha tsy miankina am' Jehova ry havana. Amen. Tao am' baiboly tao ny olona rehetra nanomboka hanao zavatra de niankina tam' Jehova avokoa. Rehefa niankina tam' Jehova de lavorary. Ny asa nataon'ny mpianatra zany ny mpianatra rehefa andeha hanao asa de nakinina tam' Jehova de nitsofina rano de nentina mibavaka. Alleloia. De tojosoa ny asa nataon'ry Paoly, ny asa fitoriana nataon'ry Petera, ny asa fitoriana nataon'ireo apôstôly rehetra satria iny nakinina tam' Jehova. Aza miankina amin'ny tenanao intsony ianao manomboka androany. Aza miankina amin'ny tenanao intsony manomboka androany satria tsy vitanao io, tsy vitantsika io. Ary ilay tenenin' Jesosy teo hoe Luka 11:20 nge vakitsika io, ndao vakitsika mihitsy manjary lasa ohatran'ny hoe teny fotsiny zay. Luka 11:20 Luka 11:20 bakiko andininy fahaefatra amby roapolo. Luka 11:20 andininy andininy fahavalo amby roapolo. Luka 11:20
2020 ho jesosy fa izy moa aminareo raha anao tilikambo tsy mipetraka aloha mihevitra izay lany anaovanay zany na misy avy tany azy na tsy fa nareo efa nanao fanrentsika tsy navita de andatsy azy ny rehetra zay mahita ka anao hoe olo io tena nomboka ny trano fa tsy navita ary izy moa ny mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra roa alina na amin'ny ray alina izy na tsy raha tsy zany trabola lavitra mpanjakana anankiray de ampitondra teny izy ka angataka fihavanana. Halleloia. Jesosy eto de miteny atsika hoe raha anao zavatra aza maimaika fa petrahalo. Halleloia. Petrahalo izy de mievera izay lany anaovanay zany na misy avy azy na tsy. Ny tena marina amin'io mipetraka io de maninona io mipetraka miresaka amin'Andriamanitra tsy hoe mipetraka mamoaka masinina calculer io tsy hoe mipetraka eto mamoaka calculatrice zany hoe eo ihany zay fa ny tena ny zavatra ngezabe amin'io de zao ianao mipetraka miresaka amin'Andriamanitra mametraka Andriamanitra io apetrako aminao zao ny zavatra tiako atao Andriamanitra apetrako aminao akiniko aminao zay le mipetraka matetika ny olona miteny fitenitsika ohatr' zao rehefa teny matetika vao eniko foana ty hatram'izay rehefa zay moa mpivarotra foana ny asanay hatram'izay rehefa ohatra misy olona ho mijery zavatra ho vidiana rehefa izy ny to de hividy de mividy fa rehefa izy miteny hoe ary resaka kely amin'ny madama aloha tsy anao izy ny dikan'izay anao loha sefa de resaka kely zay sy madama de veloma fa andanako ianao miresaka amin'ny madama hoe tsy raikitry zay ny resaka amin'ny madama fa isika kristianina etsika sy madama mihitsy to de miara miresaka amin'ny Jehova ahoana ty Jehova aloha fa zao rehefa hividy ny mpianatra tena kininy tamin'ny Jehova aloha nifadiany hanina mihitsy de nanaovany alim-bavaka mihitsy ny alina ny alohan'ny nangresany Andro Petera nanao alim-bavaka Jesosy aniny anontany hevitr'Andriamanitra izy Andriamanitra ny olona ho firy nisany 12 izy avy i Petera de Jakoba de Jaona de Jodasy de sisy Halleloia. De nankininy na Jesosy raha de nanankina amin'izany zavatra zany tamin'Andriamanitra izy tsika ny tsy hanankina an'izany amintsika izy tsika ny tsy hanankina an'izany amin'ny Andriamanitra tianao tanteraka io de arao ny torohevitra ankino amin'i Jehova ary matoa tsy tanteraka de aza mametsiny ny vadinao na ny havanao niza niza na ny tenanao fa tsotra fotsiny ny valiny tsy nankininao tamin'i Jehova ny tsy natanteraka an'io fa raha nankininao tamin'i Jehova io de tanteraka io ary raha ankinina amin'i Jehova de tena ataony lavorary mihitsy raha matoky azy tsika. Halleloia. Tahiny tompontsika tsirairay avy za matoky fa manomboka eto ndray tsika de avita tena hoe atanteraka izy zavatra maro tanteraka andreo amin'ny fiainantsika satria anankina an'izany amin'i Jehova tsika manomboka eto ny dianao misy olona zao maniry ho aty ivelany de ankino amin'i Jehova de matoky azy de zay vita taniny anao eo fa matoky azy fotsiny. Halleloia. Ary ny zavatra mahafinaritra rehefa omenan'i Jehova ny entana rehefa omenan'i Jehova ny satria io mantsy de ohatr'izay koa any amin'ny Salamo 5:20 nefa kitsika kely vetivety Salamo 5:20 andininy faharoa amby roapolo misy teny manao hoe apetrao amin'i Jehova ny entanao ary izy hanohana anao tsy averina angozozo mandrakizay marina fa ianao Jehova Andriamanitra andininy faharoa amby roapolo ny vakitsika Salamo 5:20 andininy faharoa amby roapolo hoe apetrao amin'i Jehova ny entanao ary izy hanohana anao. Halleloia. Tsy averany angozozo mandrakizay ny marina tsy ny fiainana ihany fa koa ny tenin'Andriamanitra hoe ny entana. Halleloia.
mitondra entantsika am'ty zao tontolo zao ty ary eta mavesatra ary mampangozozony lohalitsika mitondra ny enta mavesatra fa andao tsy hoe akintsika amin'Andriamanitra fotsiny ny fiainatsika aza manoatra ny raha matobe mitondra lolo entana de andeha toerana lavitra de mba ndraisin'olona misy an'le 4x4 pick-up reny oaizy bebe andehany aloha any anaka ndao entinay e de nampidirina ao am'le fitondrana entana iny le raha matoa efa mandeha le tobily mbola eo izy am'le entana tonga aloha fotsiny izy fa mbola nivesatra entana any fa amin'Andriamanitra tsy apetrao amin'Andriamanitra ny entanao de akinao amin'ny fiainanao fa tonga de lasa lavitra be anao lasa lavitra ianao ny entana maivana ianao mandroso alleloia inona ntsony ny ilaina apetrao amin'Andriamanitra fa ny olo atsika tsy mety mametraka an'le izy amin'Andriamanitra isika atsika mieritreritra hoe vitatsika ary ny mahatonga ny olona miady rery mahatonga ny olona sahirana tsy mametraky ny amin'Andriamanitra zay zao za teneniko anao zay zao misy fotoana salama ny zanaka ina tsy salama zay za zao teneniko anao tamin'ny efa taona maro be lasa nisy fotoana nianjera de za koa misy fotoana raha manao faux mouvement de misy mipika ato amin'ny lamosika de marary misy fotoana nanao fandarina teto vao viny narary lamosika fa saromoako tsikitsiky le izy de tsy hitany hoe marary misy marary amin'ny lamosika tamin'izany fa ny zavatra mahafinaritra de zao sitrana ho azy vetivety foana le satria manino to de apetraka amin'Andriamanitra ny eta mavesatra misy aretina mitaiza anao ndao apetrakitsika amin'Andriamanitra fa entana mavesatra reny ndao apetrakitsika amin'Andriamanitra ny hoavitsika ary ny lalantsika ndao akinina aminy ndao akinina amin'Andriamanitra ny fiainatsika za mino fa tsy vitanao io za tena resy lahatra fa za fa tsy vitanao io fiainanao io zany ny ilantsika an'Andriamanitra ary matiantokatsika raha mivavaka amin'Andriamanitra fa mitondra ny entantsika sy mitondra ny fiainatsika ihany matiantoka be mihitsy ntsika satria mba misy Andriamanitra ihany hoe vonona ny anampy atsika fa isika no tsy manantona azy manomboka androany ianao zavatra rehetra ataonao na ny fianaranao na ny asanao ninonninona de ataovy amin'ny anaran'i Jesosy tena apetrao amin'Andriamanitra azafady indrindra fa ho ataony tanteraka iny raha matoky azy izy ny vonina metraka ny fiainana ampelantan'Andriamanitra hoentintsika ambavaka rehefa anatin'ny sainao azy zao anatin'ny sainao any misy zavatra tianao apetraka tianao hikinana amin'Andriamanitra za rehefa vita ty toriteny ty de hivavaka ho an'izany zavatra tianao akinina amin'Andriamanitra zany hoentitsika eo amin'Andriamanitra zany itokantranonao io tena teneniko anao mihitsy hoe itokantranonao io tena apetrao amin'Andriamanitra akino amin'Andriamanitra fa ho hitanao nge io akino amin'Andriamanitra ivadinao io aza akininao amin'ny hoe be dia be ny ohatra hoe maditra vady de rehefa maditra vady izy de andehanany amin'ny mpanao fanafody mihitsy ny vadiny de ataony meniny be manaiky na inona avy le zavatra le ody ratsy reny fa akino amin'ny Jehova fotsiny io de matoky azy ianareo vehivavy ty misy torohevitra sindra tonga ato an-tsaiko zay zavatra zay raha maditra ny vadinareo mampirafina na ohatra koa misy lehilahy eto tratran'izany hoe vadiny tena de za mino fa nitabatabanao efa amatoana an'izay anao nitabataba ny vadinao sy nampitahotra azy hoe andeha ataovy tratraka any fa tonga de lasa ahako sy ny etan-keloko aiza zao ny etan-kelonao tsy mbola
mody fatorana favahana eny tabatabanao tsy mahovana io ary za teo ny ala fa teneniko anao zany fa akino am' Jehova manaova ohatra ny vadiko taloha tena hoe tam'izany a mbola naditra tam'izany fa za mody alina a vadiko manao inona ozy ianao manaraka fandarana tam'y radio izy taloha de misy fangataham-bavaka zay aminy ohatry ny hoe lalitsika larobe fangataham-bavaka de izy mangataham-bavaka hoe ny vadiko mbola tsy tonga tantrano am'izao fotoana zao fa mba hitam-bavaka fantatra any nefa zany tsy tonga amin'io fa teneniko anao a fa any am'izay aleoko any napetraka mampionona tamy Jehova nakininy tamy Jehova ny fiainako any ivelany any zavatra ataoko any fa tsisy lavorary ny anaty any tsisy lavorary tena nodimaina foana satria misy mitondra mavaka ny anao a ranabavy na ralahy raha ny vadinareo manaonao foana aza mitabataba-tsony fa iny tabataba iny vo moa izy mitady feo malefaka any ambadimbadika any a vo miditra izy de taiza tsy nijanona tany ohatra ozy ianao nefa izy misy teny tady ao janona moa aty e nefa izy vo tonga ny anao de zany ny eniny taiza nganody any nina tsy nijanona tany ohatry ny andeha hijanona any ary ozy izy de inona ary ny teneninao fa itabatabany efa tsy naova azy amataonany a de oka aloha zay aloia fa akino am' Jehova manomboka androany akino am' Jehova ny adinao fa eritreretinao zany hoe za ampionona ny an-trano za koa miaraka amina olona ampiditra an'le olona anaty tômôbila ry havana lohako any nyvoaka raha ty lobeako ty voaka raha ty varavarana sady tena le mampiditra le midira diko ny varavarana ny lohako any vo refotry le varavarana tena mbola nisy an'izany raha tsy olona nentinam-bavaka taiza nisy raha tsy olona nakinina tamy Jehova efa nitazavana hoe olona de mahity varavarana de lohany any ny voaterin'le zanga olona dala gaza zay vo nity varavarana tômôbilina mipiditra an'le zany de vo niseho galant e midira ianao tonga de nilohako misy mitondram-bavaka any misy fotoana zay de nitanaka any nibodona ny voatery ny varavarana satria manino satria misy nanatona tena toro-hevitra aminao zay eto am-bavaka tena eto am-bavaka fa de matokia azy fa ho ataony tanteraka io lobe am'y vadina eo de mba mailimay avy mivavaka de mivadina ohatry ny somary ohatry ny hafahafa zay izy tonga ohatrany lohan'ny tataka voatery tany fa hain'Andriamanitra tao zany amen tena marina zany teniko anao zany mangala zay fizataray mampionona aminao rehefa raha mandalo an'izany inona no nataonao fa ny azy tam'izany etiny am-bavaka lehibe lo ratsy iny Andriamanitra fa tratry be lo e verina amin'ny lohany mihitsy ny saina ngeda be mihitsy ny tanako miverina vao an-trano voatery ny varavarana vokatry ny vavaka mampionona izy ihany mbola nikarakara'le ao atao anaty raha mangatsika fa naninona ka voatery ny varavarana voatery ny varavarana noho ny vavaka zay nataony a nga nisy raha tsisy ininona fa de tanany mara nody vokatry ny vavaka za mitena anareo androany akino am' Jehova na hatramin'ny zavatra ohatry zany indrindra moa fa zavatra ohatry zany hitokantranonareo io a eto am-bavaka akino am' Jehova io toe-bolanareo io akino am' Jehova io avelao mihitsy ny tena hoe Jehova no mpitatam-bola ao an-tranonareo te mitsy ty Jehova io
alleloia akinona i aminao io na kely na betsaka na any amin'ny banky any akinao amin'ny Jehova fa ho hitanao ka teneniko anao zany fa ho hitanao ny andaminan'Andriamanitra ny fiainana ka rehefa menan'i Jehova ny entana amin'ilay salamo teo salamo 55 nivakiantsika teo apetrao amin'i Jehova ny entanao fa izy anohana anao de tsy avelany angozozo mandrak'izay no marina ianao tsy mangozozo zany tsy mangozozo zany ny nareo misy fiainanareo reo zao tsy zarizary tsy mahafaly anareo le fiainanareo ny antony de tsotra tsy nakinareo tamin'i Jehova ny fiainana tsy miandry atsika hoe mpanan-kareby atsika voafaly fa io fiainanao kely io mahafaly io misy fifaliana rehefa akinao amin'i Jehova ary io kely mety fiainana tsotsotra fa rehefa matoky an'Andriamanitra de ataony tanteraka lamina tsara io tsy mampatahotra io fiainana io rehefa akinona amin'i Jehova de beka ny olona ray manana ny ampitso ary mampatahotra azy dobodoboka ny foana ny fotsika raim-pianakaviana ahoana ny amin'ity ankohonako ty vao maneno akoho de iralahy efa mio isika vao maneno akoho de efa midobodoboka ny fo atoritsika rehefa avao de akinao amin'i Jehova ny rapitso alleloia ifoanao maraina akinao amin'i Jehova ny lalanao de matoki azy de zita tanana eo de matoki azy fa ny zavatra fantany fotsiny ataony tanteraka io alleloia ataony tanteraka io Andriamanitra ny omba antsika rehetrarehetra Andriamanitra ny ombanao am'izay rehetra ataonao tian'Andriamanitra mahita ny fiainantsika atao hitanao ry havana ny fiainantsika io de ohatran'ny cadre anankiray zako mba manao peinture izy rehefa mba nahita ny peinture natao misy fotoana ny fialamboliko mandoko taloha zao tsisy fotoana manao sary na mandoko fifaliana eto an-tokantrano moa manao an'izany de misy fotoana zay mividy toile erika hono ty alleloia mahafinaritra zany de mividy an'ireny le fanaovana sary reny mbola tsisy ninina de eo amin'iny anao no mandoko eo amin'iny anao manao sary mahafinaritra de ny fiainantsika de ohatran'ireny le izy le mbola voavidintsika eny am'mpivarotra mbola tsisy ninina de mentsika an'Andriamanitra fiainantsika io de Andriamanitra efa manana tsy haiko ianao na amin'ny inona ny anaovanao loko na inona fa Andriamanitra efa manana ny feutre rehetrarehetra loko rehetrarehetra de rehefa akintsika am'le tableau de izy am'izay manao sary eo alleloia de Andriamanitra tsy manao zavatra ratsy mihitsy satria io fiainanao io de io am'izay le ho atao hojeren'ny olona tableau jeren'ny olona tena eo daholo ny olona mijery ny asa tanana alleloia de fiainanao ataovy ohatray sady mba mamaky commentaire nareo zany marina zany tena Marie-Jo zany de aza hozonina ny vadinareo rehefa manao tsy mety aza hozonina fa raha maninona anginy de vadinareo ihany de nareo ihany no aza hozonina fa hitam-bavaka tsy zahatra tsy vitan'Andriamanitra rehefa kinona aminareo verina am'resaka teo mahita an'le teny Marie-Jo teo mantsy aza miteny zavatra hoe ratsy amin'iny zany hozonina zany ka anao hoe manozona nareo rehefa natao nofo ray ihany manozona ny tenanao ihany ianao raha maninona izy any amelona anao hoe inge napetraka Andriamanitra hikarakaranareo menakavy fa hitam-bavaka izy hitam-bavaka vao meo teny mamy noho ny hitany any ivelany any fa iova iny alleloia alleloia de tapaka andresantsika fa ny hoe tableau ianao tableau mbola tsisy ninina fa akinao amin'i Jehova de
talao andriamanitra nanao sorasoratra io anao ny sarisary io fa io fiainana io hojeren'ny olona ary mahagaga ny olona io alleloia gaga ny olona io fiainantsika tokony fiainana mahagaga mijery ny fiainan'ny olona dia gaga alleloia satria maninona tanteraka ilay fiainana satria naniny nakinina tamin'i Jehova dia natoky azy tsika amen akino aminy enay matetika rehefa misy izay ato misy fotoana mandalo ny aretina tsy marararikely zao misy fotoana mararikely lamosika misy fotoana ny zanakitsika misy tsy mandalo tsy fahasalamana fa zay raha samy hoe andeha ihany ny dokotera-nay eo amin'ny 10 kilometatra na 12 kilometatra na 15 kilometatra be indrindra miala eto an-tranonay eto ny médecin traitant anay fa misy fotoana zay misy fotoana mandalo tsy fahasalamana ozy ianao fa tena kambe zay anao an'le 15 kilometatra fa mety hoe dia miato an-trano dia mamolotra lohalika alleloia zay tena ohatr'izany voentritra tena nandeha ho ary amin'ny 15 kilometatra ve atao ny lohalika ny aforitra dia lohalika ny aforitra kinina amin'ny Jehova tsy fa inona ny tsositrana ravana sitrana ary tafita soa alleloia misy olona zay ty tafita soa zay ny anarany ohatrany tsy hitako intsony zay tafita soa zay alleloia dia mila fa voarainao ny afatra androany ny afatra androany dia zao akino amin'ny Jehova ny lalana akino amin'ny Jehova ny fiainanao ary matoki azy fa ataony tanteraka ary tia koa misy 7 ny vakinana vavintsika rodina zao miatobena tsara miandry an'i Jehova ianao ary manantena azy aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'ny olona zay manao saindratsy miatombena tsara ny zavatra ataonao fotsiny dia zao ny zavatra ataonao fotsiny hoe akinonao amin'ny Jehova izy dia matoky azy ianao dia miandry azy sisa ianao alleloia miandry inona ny vokatry ny fametrahako ny fiainako teo amin'ny Jehova inona fa fametrahantsika ny fiainantsika eo amin'ny Jehova dia tokony hisy vokany tsapahitanana ary zany mahatonga antsika ay mitantsony anarany erika fa ny fiainanao io tokony tafita io fa ny zavatra tsy ampy amin'io fiankinanao amin'Andriamanitra ny fiankinanao amin'Andriamanitra dia ndao akinina amin'Andriamanitra raha tiantsika ho lasa lavitra fa itsika io voatsodrano tsodrano efa valintsika efa ela fa tsika ho tahiny tompo fa ny fiankinana aminy sisany tsy ampy dia ny fiandrasana azy koa io koa mbola ianarana miatombena tsara miandry an'i Jehova dia manantena azy io miandry akino aminy fotsiny dia matoky azy dia miandry ny fidonany alleloia fa ny fiainantsika tsy maintsy ataon'Andriamanitra tafita ho ten'Andriamanitra tsika tsirairay avy raisonay zay leson'izay androany fa tokony handroso foantsika ary le tenany amin'ny Kolosiana teo ny zavatra ataontsika namarana ny ranam-bavy azy ka amaranako azy ihany koa Kolosiana 3:17 ny ten'Andriamanitra hoe ary na inona totaonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia atao amin'ny anaran'i Jesosy tompo zany rehetra zany ka misoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany alleloia atao amin'ny anaran'i Jesosy atao amin'ny anaran'i Jesosy misy zavatra atao aminay atao ampiasana anay dia misy zavatra ery ambony toerana be ery dia mitady enjera ilay izy rehefa elany teo dia mila tohatra lava be zany vao tafakatreny na mila an'le mila tôbila kely miakatra zay na selle zay anarany dia lehilahy maromaro zay ny teo
de ahoana nanaovana hoe samy miadevitra samy miadevitra ao de lasa naka esika boakely reny fotsiny nalaiko de marotoa de le marotoa de le izy avo be fa le marotoa ety tanako de mikotikotiako ny avo le izy de le marotoa zany tsy nitazomiko amin'ny tahony tena tahony ohatra hoe meko ohatra hoe ty zany zao ohatra le marotoa tokony zao ny fitazomana anazy de ty le mikapoka fa tazomiko eto amin'ny fotony kely eto fotsiny satria mila zavatra lavalava de nakatra tamin'ny esika-bo fotsiny ahako de eo amin'le fantsika ohatra zao zany de tokony misy io ny kapohana aletika mafy be de voatazona io zavatra io zany ny enseigne ampiasana anay zany io de zao lehilahy be deabe zany teo fa zao zanak'Andriamanitra koa zanak'Andriamanitra foana samy niadevitra teo nitady zevitra tao zahako naka esika-bo fotsiny ary tohatra kely reny de niakarako hatreo amin'ny farany de zay amin'ny anaran'i Jesosy de kapohako tam'le marotoa le tahony kely fotsiny teneko de hitanao le fantsika iny tena nitotona teo mihitsy le zany efa tsy mahita izy satria eo ambony eo le izy fa jerizeko ohatray de amin'ny anaran'i Jesosy sady nikapohako de tena voakapoka le lohan'le fantsika tsy nibiloka tsy nanina fa tena niletika tamin'ny alalan'le marotoa nitazomiko kely tamin'ny tany nefa tena le farak'izay azon'le tratra le marotoa amin'ny anaran'i Jesosy fa tonga de tsy de niletika tena de faly ny olona alleloia na amin'ny asa na amin'ny teny tonga amin'ny anaran'i Jesosy fa tony tanteraka zany mety eritreretintsika fa zany zavatra zany eritreretintsika hoe zavatra kely fa aminahy zany tsy zavatra kely satria zao zavatra tsy vitan'ny olona fa fizaha rery navita le izy alleloia ary le vodin'le marotoa kely zay mila tena hoe tena mila précision tena ngeza be ngeza zany revana fa i Davida rehefa itifitra ny atsamitady ny Goliata de zao ny tadidinao ny 7 ny vatan'ny Goliata fony vy de partika ty satroka satroby de tia le misy an'le le sarona le varahany reny koa de teto nisy parti kely fotsiny tsisy vy de teo am'le parti teo igny tratran'ny vatany Davida mahitsy toraka be mihitsy koa indray mandeha fotsiny fa amin'ny anaran'i Jesosy de araka antegitana hoe mety eritreretiny olo hoe zavatra kely zay zavatra noteneniko nataoko zay fa aminahy zany tsy zavatra kely satria tsy nisy navita any raha nila zavatra be deabe fa za zany nanao zavatra ohatran'izay zavatra miavaka nataoko fa nataoko tamin'ny anaran'i Jesosy alleloia de mody le tsy taitrirena midina ny olona tena bravo rabo mody anao fainao misaotra Jesosy tamin'ny anaranao no nataoko iny ary de vita voninahitra teo an'Andriamanitra rery any ho mahitsy toraka koa any ianao amin'ny anaran'i Jesosy koa anankiray fotsiny zavatra zay ataonao rehefa akinonao amin'izao mety misy olona eto ohatra hoe mety misy olona eto ohatra zao menao antsika eto de angataka taratasy anao demandena taratasy eny amin'ny préfecture sy ny sisa eny fainao ngela angataka taratasy be dia be ndraindray zareo mety mila vaniny alefasony ohatra zao fa raha pitso amin'ny terinandro ty raha anisan'ny olona ohatra zay ianao alefaso amin'ny terinandro ty de alefaso amin'ny anaran'i Jesosy tsy tena vitanao hoe dossier zao de ametro tanana vaovao ankino amin'ny Jehovah de tena amin'ny anaran'i Jesosy fa verina avy any iny azonao ny taratasy tsisy filanana ininona ambadiky in'izany tsony andramoka izao hoe mety ozy hoe zany ve de fa tsotra fotsiny teniko anao andramoka izao fa tsara Jehovah hotahiny tompany antsika tsirairay avy de matoka fanaperanao izay famelabelarana zay ankino amin'ny Jehovah ny lalanao fa ataony ary matoki azy fa ho ataony tanteraka de hotahiny tompany antsika tsirairay avy ndao tatsika ty raha mahafinaritra be ela sy nataontsika ty apetrako aminao Jehovah ny lalanay de maheresitsika tsirairay avy alleluia mivavatsika ordinateur
azafady sarotra mino fa tena nafaka tokoa ianao mandry ampidanina tsy manana ia satria manankina ny fiainana amin'ny Jehova tsy tsapako itsony ny fiainana tsy tony satria apetrako amin'ny Jehova ny andro fiainako e tsy azo ametrahana ny fotsiny zao fiainana zao fa alao apetraka amin'ny Jehova alao ankinina amin'ny Jehova ry havana tsy misy filaminana ao aminao ihany no misy fiadanako etsika rehetra ihany tena tsy tsapako itsony ny fiainana tsy tony satria napetrako tamin'i Jehova tsy olana amintsika zany vidin-javatra miakatra zany ry havana itsika efa napetrakatsika amin'i Jehova ny fiainatsika amen Marahantsika avavaka zany toro-teny sy zany izy zany rehefa anao malala amin'ity androany ity. Tsika araka hiteny sy haika androany hoe ny olanay Jehovah Andriamanitra hatramin'izay dia tsy napetraka teo aminao ny fiainanay. Izay ny olantsika ry havana. Tsy haintsika ny nametraka ny fiainantsika teo am-pelatanan'Andriamanitra dia nahatonga ny fiainantsika ho tahaka izao. Nahatonga ny fiainantsika tsy tody hatramin'ny farany ny faniriantsika satria tsy napetrakantsika teo amin'i Jehova, tsy nakintsika taminy. Manomboka androany miresana ireo mivady andao tenenitsika mihitsy hoe mivoria kely mihitsy ao an-trano ao dia teneny hoe andao akinina amin'i Jehova amin'izay ity hoe andao akinina amin'i Jehova dia andao atoky azy
ao ataony tanteraka. Halleloia. Andriamanitra ny omba antsika rehetrarehetra. Andriamanitra ny hikarakara azy ianao. Andray an-tanana ny fiainako dia andray an-tanana ny fiainanao dia ho ataony tanteraka fa matokia azy dia miandrasa azy fa hainy ny mitondra ny fiainana hainy io. Androanitsika dia hivavaka ary raha misy any aminao any projet anao eo amin'ny fiainana, projet anareo mianakavy tsy nety tanteraka, vinavina sy tanjona tiana tongavana hitondram-bavaka an'izany eto amin'ity androany ity raha sitraka ao. Ny anjaranao dia ny manonona an'ireo ampelantanan'Andriamanitra fa za kosa hitondram-bavaka. Halleloia. Hitondram-bavaka an'ireo zavatra tsy nety tanteraka teo amin'ny fiainana ka androantsika metraka anankina an'izany ampelantanan'Andriamanitra. Amen. Ndawary hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao zay satria tanteraka teto indray ny fotoana ary miteny tamin'ny teto indray ianao. Milonay tokoa angeto Jehovah Andriamanitra dia tsy nankinonay taminao ny fiainanay. Nefa tokony nankinonay taminao raha tianay ho lavorary ny dianay. Ko androany Jehovah Andriamanitra mety misy dian'olona mijanona teny amin'ny antsasadalana Jehovah Andriamanitra. Fa androany kosa ito anatrianao zay amin'ity androany ity ny manaiky manao hoe apetraka aminao amin'izay ny entanay ho ankininay aminao amin'izay ny fiainanay ary tena hoe atoky anao zahay. Jereo Jehovah Andriamanitra fa mila anao reto mpanomponao, mila anao zahay. Andriamanitra hidiro atsehatra ny fiainan'ny reto mpanomponao tsirairay avy, hidiro atsehatra fa tena miandrandra anao. Raha tsy anao moa Jehovah Andriamanitra ny ombanay, iza moa ny ombanay? Iza moa ny ahalavorary, iza ny ahavitanay tsy angozohozo Jehovah Andriamanitra raha tsy ny tananao mahery ihany. Ka androany manolotra reto mpanomponao rehetrrehetra izay mihaino reto indray Jehovah Andriamanitra mba ampianary miankina aminao amin'izay. Fa misy eto tena te hanao zavatra nefa mandeha amin'ny herin'ny tenany tsy matoky an'Andriamanitra. Andriamanitra ampianary izay ametraka ny fiainanay, ny ayanay, ny tebotebonay, ny fiainanay, ny hoavinay eo ampelantananao Andriamanitra tsy to. Ary izay atoky anao ary dia ho ataonao tanteraka izany. Misaotra anay Jehovah Andriamanitra ny amin'izay rehetra nataonao, misaotra ny amin'izay rehetra navoakanao ho anay teto androany. Izay teny rehetra navotsitra ao Jehovah Andriamanitra dia ho tanteraka amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ary ny teny rehetra izay nitoriana teto dia hamoha avy zato ely any anatin'ny tsirairay avy ihany. Ary ny devoly sy ny satana dia afaritra amin'irano tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza tao anatin'izay izay teny rehetra izay nafafy izay Jehovah Andriamanitra. Voninahitra ho anao. Matoky izay Jehovah Andriamanitra matoky fa azo anjara avokoa amin'ny teny fikasana izay voaray izay reto tsirairay avy. Atonga ny fiainanay Andriamanitra tena hoe ho tanteraka tokoa. Ho voninahitra ny anaranao irery ihany Jehovah Andriamanitra no angatahana izany vavaka rehetra izany. Tena ny ady ny saotra sy ny voninahitra anao efa hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena ka andao ampandrosotsika ny nabavitsika $100 hivavaka ho an'ny firenena. Taitompo ary nabavy $100 anao ny fitenenana. Teny Jesosy pastera dia teny Jesosy pastera rehetrarehetra izay naharika ny haino ity vavaka fiambenana ity dia mbola ery vavaka antsika amin'izao fotoana izao. Ry Jehovah Andriamanitra renay izay tsara indrindra ao, midera tsy misaotra anao izay satria navelanao tanteraka izany teninao izany, navelanao naheno izany teny efa taminao izay tamin'ity androany izany. Fantatria Jesosy hoe tsy ny herinay izay natanjakay fa noho ny hery avy taminao. Misaotra Jesosy amin'ny fanahy masina izay namenao mpanomponao, nafahana nanambara izany taminay rehetrarehetra teto Jesosy malalo. Eto anatrihanao Jesosy malalo. Apetraka ampelantananao izay rehetrarehetra ny haino izany teny izany, fa tena hoe handray ampinoana, handray ampody
jesosy eo tsy iankiny manolo zahay na iankiny tanjaka na miherina amin'ny fahaizana jesosy eo fa iankina aminao zay manompoko androany ny fanahinao masina ne andresy lahatra ny rehetrarehetra satria ianao rery ihany no afaka natanteraka zay rehetrarehetra nofonofonay ianao rery ihany no mahery afaka natanteraka zay masoa anay Jehovah Andriamanitro anao any ampamoazy any teny izany ampony rehetrarehetra tsy misy diso anjara zay manompoko androany tsy iankiny amin'ny fahaizana sy ny rehetrarehetra fa tena iankina aminao tanteraka Jehovah Andriamanitro ary eto anatrehanao dia tondra fotoana izay tondrasiko mbaviko amin'ny firenena Jehovah Andriamanitro izany firenena izany tsy misy miafina aminao dia fonako eto anatrehanao izany antoko fa betsaka ny zavatra zay tsy sitraponao zay manjaka amin'izany firenena izany tena hoe mangataka ny famendrampo avy aminao mangataka ny famelan-keloko avy aminao Jesosy malala rotsiko amin'izany firenena izany eto anatrehanao Jesosy malala ny-kimpoko aminao koa izany Madagasikara ane izany fantatrao Jesosy malala ny zavatra zay misy amin'izany firenena izany Jesosy eo petraka mipelatananao ny vahoaka rehetra zay misy amin'izany firenena izany ao Jesosy malala betsaka tena mbola betsaka tsy mahalala amin'izao fotoana izao miankina amin'ny zavatra zay tsy mahavono Jesosy malala eto anatrehanao dia ngatahako ny ianao ny andresy lahatra izy Jesosy malala mba hatsapa hiankina aminao satria aminao rery ihany Jesosy malala ahafahanay magnova ny fiainanay aminao rery ihany no ahafahanay mandray zavatra zay matsoa anay Jehovah Andriamanitro eto anatrehanao dia mangataka ny hamangy izy ireo maro ny fanahy ratsy zay nitonga korontana amin'izao fotoana izao tena manjaka ny asany devoly Jesosy malala eto anatrehanao Jesosy malala mangataka ny herinao masina Jesosy no tena hoe handravina motika zany asany devoly rehetra zay mampikorontana sy ny vahoaka tafanao zavatra zay tsy araka ny sitraponao Jesosy malala tafanao foana Jesosy satria tsy miankina aminao eto anatrehanao Jesosy malala tena mangataka ny fanahinao masina tena hoe hiasa mahery amin'izany firenena izany ianao any andresy lahatra mba ahafahan'izy ireo tena hoe tompo aminao Jesosy malala amin'izao fotoana izao ao ireo sahirana ao ny tsy salama ao ny tena mbola mitoky tanteraka amin'ny zavatra fanafody reto Jesosy malala tena eto anatrehanao tena angatahako anatrehanao Jesosy malala anao any hiasa sy anankely amin'izy ireo andresy lahatra izy ireo Jesosy mba tena hitoky aminao rery ihany Jesosy malala mikimpy feno ampelantananao zany firenena gasina izany Jesosy malala anao any tompo anatanteraka zay masoa anao any tanteraka zay matsara zay firenena izany Jesosy malala tsy miantso marina ianao fanota bebaka Jesosy nganeo any tanteraka zany firenena izany mba bebaka izy ireo iantso ny anaranao masina Jesosy malala mino afa hijerenao manokana izany firenena izany satria ianao ilay Andriamanitra tsy mitana fahatezerana mandrakizay petraka ampelantananao zany vavaka zay misaotra indrindra Jesosy malala ary zay rehetrarehetra rehetra Jesosy ary saraka eto zay ny saraka ny fanatrehanao tompo ngatahako ny anatrika ny rehetrarehetra ao ny andeha hiasa ao ny tolo Jesosy anao ny omba ny masomamy ny mehero an'izay andeha hiasa Jesosy dia apetraka ampelantananao zany vavaka zay misaotra fanatrehanao anay misaotra amin'ny hery zay niraisiny eo androany tsy ho azony devoly ravanina izany misaotra indrindra Jesosy teo misandrata amina indrindra misaotra Jesosy misaotra fanahy masina halleluia amen Alléluia. Sotran'Andriamanitra tamin'ny vavaka izay nentin'ny anabavitsika Sandola isaorana azy zany vavaka matsiro mankasiraka raha nabavy Sandola Andriamanitra ny amaly fitenao amin'izany asa lehibe izay nataonao zany dia mahereza hatrany dia hosolovavanaandriamanitra hatrany anenao raha nabavy Sandola dia tahiny Jesosy dia tafitreto koa ny fandarantsika ny fiarahantsika ny tafitreto fa raha mbola te araka aminay nareo raha mbola tsy fantatreo dia manana radiotsika Aki radio ny anarany www.andramokaizao.com www.andramokaizao.com no ahafahanao mihaino ny onjam-peo Aki radio misy totensaka ny adiny telo misy mandefa eo le lien raha mba misy afaka mandefa anatin'ny commentaire ny lien dia io fotsiny cliquen'ny olona dia afaka maheno ny onjam-peo Aki radio izy misy totensaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina dia misy toteny koa amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva dia rapitso amin'ny folo maraina averinao zao fandaran'izao raha mbola tsy naheno tsara hatramin'ny voalohany ianao na hoe mbola tianao mbola atao ndreny mbola mihaino azy dia amin'ny folo ny fotoanantsika rapitso anatin'ny radio fa io dia mandeha foana na zao ianao mihaino dia efa misy foanao isan'andro tsy tapaka mihitsy ny radio antsika ho voninahitran'Andriamanitra zany dia farany araka taminao teto raha mbola tsy tongena amin'ny lanitra Jesosy dia tonga eto indray tsika rapitso
amin'ny 6 ora satria efa amin'ny 6 zao fa tsy amin'ny folo tsony satria efa adin'rony de kalazo horaira ny elanelam-potoanantsika sy ny Madagasikara sy ny Koweït sy ny Arabie Saoudite sy ny sisa de ataontsika amin'ny 6 am'izay ho fitsinjovana ny tsirairay avy. Misotranao na hatrany hatramin'ny farany de mahay reza raha pisy raintsika miona. Halleluia. Amen.